ny fitiava-tanindrazana mitarika fandosoana. Teny ny fono hevitra lalina izany, fanehoana ny fototry ny sotoaviny, ny soiombolana, ny fototry ny fiandrianam-pirenena, ary indrindra fototry ny fanantenana. Io aloha hevitra io no mibaiko antsika rehetra, mandritra ny fankalazana manontolo izay ho tanterahana, fitiavana, tanindrazana, fandosoana. Izany no teny filamatry ny Repoblika Fahefatra izay novelomitsika ao anatin'ny tarikevitra lehibe izay nisafisintsika manokana amin'ity fankalazana amin'ity taontsika. Ny asa fampandrosoana ny firenena tokoa mantsy dia mitaky fandavan-teny fa indrindra fitiava-tanindrazana. Izany no manosika antsika rehetra hanao ny tsara, hanaja ny lalàna ary fanometanana. Loza toy ny latsahambaratra ala hitan'ilay izy tenao le ireny toy ny latsahambaratra nijery sy nahita lay vaovao milaza fa hoe tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy izy fa mizaka ny zom-pirenena frantsay. Zava-doza zany satria tena usurpation de usurpateur mihitsy filazana azy, mamitaka, mamadika, tena tsy mety. Zava-doza be mi usurpateur filazana zany, manao trahison, tena ohatry trahison zany, ny tena nahagaga. Ay izany mahatonga an'ity voaka malagasy ity fa tiranovana. Ary io aza dino tsy hoe ny fizakanao zom-pirenena vahiny nge ny olana. Zay ny tsara mila ataontsika mazava. Ny problema ny Andry Rajoelina tsy hoe izy mizaka zom-pirenena frantsay. Ny problema amin'ny Andry Rajoelina dia izy tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony satria izy naturalisé, efa olona tonga taona izy nangataka zom-pirenena vaovao, tonga dia hiaran'ny article 42. Zay ny olana amin'ny Andry Rajoelina. Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy maleo tena satria mahatsiaro aho satria miverina le tantaran'ny taloha tamin'ny galanie tonga teto Madagasikara ny teny hoe Madagasikara est un pays d'avenir, il restera toujours un pays d'avenir. Dia ankehitriny dia mbola voagedritsika amin'izao fotoana izao tsy hevelan'ny la France mialatsiny amin'ny fitenena, tsy hevelan'ny la France mandeha mihitsy fa tsy maintsy manontany la France foana hoe ahoany zay, tsy maintsy manontany foana vao afaka mandeha manao zavatra. Ary dia zay mahatonga ny hoe tsy mbola maleo teny zao Madagasikara. Ara-toe-tsaina, ara-toe-karena, ara-tsosialy sy ara-politika indrindrandrindra satria eo ny géopolitika. Tokony ho sangantsika amin'ity ela bola-tany misy antsika ity eto amin'ny Océan Indien nefa dia songonan'ny Maurice, Seychelles. Fa miditsika amin'ilay ataontsika hoe ao anatin'izao tsingeritaona fa 520 ny iverenan'ny fahaleovantena dia efitra be moa zany hoe fahaleovantena menina, fahaleovantena ara-politika, ara-toe-karena, fiditra ao ambadika izy resahana ny fiandrianan'ny firenena. Mantany amin'izao fotoana izao Léonard Razafy-Harson hoe raha resahana tokoa izay ataontsika hoe itsika io zany zao aloha mampiatrano vahiny satria hatramin'ny maly zany zao fitsidihana ara-panjakana eto ny filohan'ny Slovenie. Io zany vehivavy andriambavilanitra izy pahay lalàna satria avokamo zany izy, marimarina kokoa tonga eto izy hatrany maly zany dia no anatin'izany rehetrarehetra zany hoe resahana ilay fiandrianan'ny firenena sy ny fahaleovantena. Ahoana no fahatsapana roan'le tena misy an'izany tokoa hoe misy an'izany resahako zany hoe manana ny fiandrianana tokoa hoe tsika ianao maka zao miresaka hoe ny teny ampiasaina dia tenin'ny mpanjanaka ny teny mpanjakana moa zany dia eo zany le iverenako hoe raha resahana tokoa moa zany fiverenan'le fahaleovantena 5 taona teo aoriana manahoana zany. Tsy miverina fiandrianam-pirenena ny tena izy tsy mitsangana ny tongosika roa fa anton'ny olona ny gasy ray manontolo satria ny fiandrianam-pirenena misy tokony io. Fiandrianam-pirenena raha tsy atao mihitsy ny formana recyclage ataony rehefa drafim-panarenana dia tsisy fiandrianam-pirenena vanina satria ny toko efatra maha firenena ny firenena
sy ny atao hoe fanjakana zava-doza raha tsoky ty atsika mandraky tia ny androany 5 taona lasa efa tsika ngizitra reny efa tsika manan-karena indrindra fa ny teny ny tany manan-karena ny teny manan-karena ny foko manana ny arenany isa-paritra fa raha tsika tia atsika ny drafim-panarenana dia tsisy fandrianam-pirenena hipetraka mihitsy satria tsisy horesitsika mihitsy zany ary tsy mahazo avara-patana mihitsy ny teny malagasy fa tsy maintsy ampiasa teny vahiny foantsika na fanafody hovidina na sakafo hohanina na inona ka misy toko 5 le izy ao anatin'le drafim-panarenana dia misy ny atao hoe fampihavanam-pirenena fanadiovam-pirenena ny firenena ao anatin'io le teny le saina le hira sy ny tafika ny fanjakana no ametraka ny firenena ka ny fanjakana ny fahadimy ao anatin'le toko ny aim-pirenena le datany teneniko teo ny fanjakana misy teboka anakefatra mahafanjakana fanjakana le fantatsika aloha ny teneniko fa tsy le mbola hoarenina le sosikevitra le inona mahafanjakana miara amin'nytanisa sika ny fanjakana ny fahefana mpanao lalàna ny fahefana mpanatateraka fahefana mpitsara inona fahefana mpanao gazety iny aloha apetsaka fanontanena manokana hoe inona ny ataony fanjakana ave ny rafitra mpanao gazety fa ometsika ny vahaolana rehefa aveo ireo raha tsy miara mirona ao anatin'le code de lancement le data zay ngeza be misy raha tsy mangaika kely ny code ny atao hoe afafy antompoka ny fanarenana firenena rehefa vita ny fitansahana izy 5 dia hosarotra dia hosarotra na hitany malagasy mangirana na dia ohatry ny takita raha natao hoe fiandrianan'ny firenena satria tsy ho amin'ny teny tsy ho amin'ny saina alahatry ny olona amin'ny saina fotsiny sainam-pirenena satria olo-pirenena tsy fantatra ntsony na adala na endry na gadra afaka na mpanao politika teandrankitra na olona te hampiadiny malagasy aty anatiny na olona venevelany te ampisaritaka ny fiainan'ny malagasy ray manontolo manakasy tsara ny tena Madagasikara tsy fantatrao io ary tsy voadio anao io raha tsy tsika mametraka firaisankina mametraka an'izay fanarenana zay ka io tenitsika io mindramiko ny teniny Général Ramakavelo tamin'ny gazetika maly teny malagasy ozy izy azo atao ampinga hoety mampandroso ny firenena raha ohatra ka okotia atsika anjaratsika mieritreritra satria olobe no ny teny an'izay nivoaka tamin'ny rafitra faefatra rafitra fampanao gazety mihitsy no ny tena lasa ka miresaka an'izany hoe ahoana moa zany hoe tena hampanjariana li satria raha jerena zany zao hoe ny teny be mpampiasa indrindra rahan'izao tontolo zao zao ohatra dia ny teny sinoa ny antony dia tsotra ihany satria zareo be dehibe zany zareo ary amina miliara zany ny sinoa maritaka rahan'izao tontolo zao faharoa ny tanjany ara-toekarena ihany keo dia mametraka ny livy eo satria rehefa matanjaka ianao zany amin'ny lafiny ara-toekarena dia afaka zay le hoe zay tompony resahana moa zany zay tompony vola ny tompony fahefana sisy dia mety zany nefa raha itsika io zany zao dia tena fozy tena mbola lavitra ny hafanko mbola vitsitsika ny amin'ny lafiny ara-toekarena tsika ary mbola mindrana tsika tsy manana an'izay le ataontsika hoe mbola ho atao vina zao le hoe fahavitahatena raha-tsakafo zany rehetrarehetra zany zao le nao raha zafiarison tena hoe mbola ho lavitra be zany vo tratra na hositrahana zany ataontsika hoe fahaleovatena na ny fiandriana ny firenena rehefa mianonjany fanazavanao sy ny zava-misy ary ny azakazaka misehatrarasa-pirenena dia tsy mamelanao hoe aolohanareo miomakomana fa dia mety ho voaosy eto tsika ary ny fisitsika amin'ny malagasy mihitsy ny ahina zany raha zao rodorodo maneran-tany zao mandeha memotro tsika raisiko kely ohatra tsy mbola nisy nanintso mihitsy fa ny feo an-tany hitondra anazy amin'izay satria tapitra ny natao hoe travadecolore miaratsiny amin'ny temibaiko fa hiakatsehatra ny avy any amin'ny rafitra fototra raisika ohatra raha miteny ny vazaha zao futura ho avy amin'ny teny malagasy dia any aloha any ny ho avy ny passé any aoriana
fa ny giasy rehefa miteny amin'ny teniny a tsy fantatry hoe mizatsy mametsino ny tolo fa ny giasy rehefa miteniny any aloha dia any aoriana any ny filazany azy rehefa hiteny lasa izy a dia any aloha ny filazany anazy zany hoe mandeha memitra zany hoe itsika zany a tao anatina rotona na zao alohan'ny 1960 a nisy anaran'olona niaraka mitazona le saina tricolore tery Analakely tery amin'ny 13 mai tery a nanatrika teo ny président république hoe ity ny sainam-pirenena 1958 nanamboarana anazy miaraka amin'ny teny a dia tsy fantatry ny ankizy ankehitriny akory ny anaran'ny olona namorona ny hoe iza ny olona namorona sainam-pirenena dia iza nametraka n'io teny ofisialy io tsy fantatry ny olona akory zany fa ary tena zavatra faran'izay mampalahelo satria tsy mipetraka ao anatina teo hoe fiandrianam-pirenena ny famomezakasina ny olona ny ady fo ho an'izao faleovatena zao fa lasa saritsariny ka anjarantsika ny mieritreritra satria tena misy olobe eto a enina ny ampanjaka tangalamena mpitakazomanga sojabe ny olobe ny ray aman-dreny ara-drazana mbola misy mitsangana razana atao hoe RFM te amin'ny ray aman-dreny sy foko malagasy a misy mpampianatra mpikaroka misy mpikaroka ho mpampianatra misy fanjakana mijoro a manao hoe zay sénateur saika ny fanana général mihitsy moa no mitondra anazy io a ny fanjakana anazo anaram-bositra bendraka iny zany hoe anaporofona fa tsisy fiandrianam-pirenena satria mifangozongozona toerana sy mifanipaka toerana eto a satria raha nisy fitondram-panjakana anazo anarana-bositra betsaka indrindra dia fanjakana mitondra ankehitriny zao ka sady mamenatra zany tongo-pahakivaky ka anjarantsika ny mieritreritra sy entsoina any drafim-panirenana miainga amina to hoe firenena io a io teny io anaraka doka kely vitsivitsitsika dia manomboka eto ihany koa ny mpiano afaka mandray anjara miaraka aminay eto sady manohy ny tafa ihany koa amin'ireo tolo hevitra maro samihafa zay mba andraisana ny hevitry ny vahiny manoloana ny tranga misy eto amin'ny firenena indrindraindrindra zay ny tany moa zany isan'ny tena naberesaka indrindra koa tatoato zany isan'ny hoe ny tanany sainy maro dia ho resantsika zay amin'izao fotoan'izao manana vahiny moatsika dia Ramatoa Léonore Zafiarson taridresaka ihany nefa natao teo ny mpiaino ihany koa afaka mandray anjara toy ny mahazatra aloha zany raha no faneho-kevitra mikasika ny zavamisy na metraka fanontaniana amin'ny vahintsika ihany koa fa eo ampianasana zay antso mety voninao ihany koa dia efa misy vonina angany NRI fa misy vonina dia horaisina eo ianao hoe tolorana ny araba ihany koa miaraba tompoko allo miaraba fahasalamana ny tompy miaraba tompoko miaraba tompoko fahasalamana ny vahiny miaraba tompoko tena makadiry be le lohahevitra satria le maha isika antsika malagasy no voaboasana sy hitarihana ady hevitra zany ady hevitra mba hifameny mba hifanasoavana dia isorana anareo ny mariana am'le vahiny fotsiny fa mba dia reto aloha tsy vaovao io mbafiezana itsinjo mba ampisongadina ny ary an-tsena malagasy amin'ny alalany teliny sika io manana ny akademy malagasy ny filohany ao zao dia olona mahay mihitsy izany teny vahiny zany na teny anglisy io hainy tsara mihitsy na teny frantsay io ary na teny malagasy azy nandova tsara ny zavatra nabelan'ny ray ny to amin'ny akademy malagasy izy tsezatsetsiny fa dia angamba mba andray zay saza azy ihany koa ny akademisiantsika zay tsy mahatsapa enao akademisiana ka mandray zay raha tsy miteny frantsay ka eto kely somary mba anerako anao ry vahiny ny teny mpanjakana ho ianao teny malagasy aloha teny malagasy angamba miainga am'izay ary fitenenana misy manerana ny faritra rehetra eto mitiny somamitsika ity ka zay somary saikatra kely any efa miainonao am'le hoe forme de recyclage ho ianao saina tricolore ho ianao data moa dia nentinao tamin'le fomba tianao antikana azy tsy maninony mety aposiny adetizay any zay fa mba ialao le teny dariny amina koa frendre matoa dia zay ny asany teny malagasy misaotry indrindry ia iny a ny andrasana satria zany a zany fandraisaka anjara zany na te hoe feo any tany a fa tsy Léonore Zafiarson
androany a tsy hoe fanainina fa misy teny ny fangaro teny malagasy ofisialy ny tenenana fa misy teny vahiny satria miraiky tapisaka ao anatin'izay fa ho asoritsika io ho asoritsika mianakavy io fa ny androany a ifona ny Léonora Zaverson fa mifangaro ny teny a tsy fananina io fa anapory fotsika hoe ahoana na mezika asa sy lanja ny teny iny ary oraisitsika ny tsy manaraka ary miaraba tompoko miaraba miaraba tompoko miaraba tompoko salama tsara mahitsy iny ary dia misaotra ny misy fitarana ary mbola mipetrany fanotarana avanzy bebe politika farany ty fa ilazaka zavatra tsy mety efantsirenety tsy resaka le sanga le fativitra fa ny fitsakomamazo le jiro zao fa tapaka ny ety aminay tsisy mininina azy atao dia afatra ao antsika malagasy mieritsereta daholo misaotra to amin'ny fanazavana moa fanazavana ihany fa mizara ihany ko izy ny zavatra ihainan'ny mponina amin'ilay fiainana andavanandro dia resaka fatapahan-jiro tafiditra izy io mahakasika fanjakana koa aloha zany culte de médiocrité azo amin'tinana an'izany fitarainan'ny olona zany nisy fambolena zavatra tena ratsy a ary esahana ho zatra lezy ny gasy ary izy nge rehefa tapaka ela be ny jiro ka miverina dia ohatran'ny tapaka indroa amin'ny tontolo andro a tapaka indroa amin'ny tontolo alina efa tsy resahana ntsony zany satria nanasorana olona anankiray teo a dia nitondra fanovana ny révolution misy lokona toko politika hoe tsy nety io fa vao maika le tsy haiko hoe avolo eny ataontsika tseratseratriaritra kely anatina atao anatin'le data le drafitra dia tanindrazana Andriamanjaka nanasorana olona teo ohatra raisika mialatsiny amin'ny manona anarana satria filoha marikana valomana nasorana teo reto tsy nety dia izao miaina ao anaty aizantsika dia samitsika mitsakotsako sy mieritreritra hoe inona zany le tena nety dia inona le tena tsy nety rehefa misy antso vonina andreo Mathios izy ny teknisiana dia rasinareo miaraba tompoko salama tompoko miaraba tompoko manampy an'le teny iray aman'ireny teo any koa raha ohatra tapita fa tena miaina teny malagasy na nyena toerany hoe akademi any tete polisy akademi zany mbola raha teny malagasy zany mbola aperina ny olona ambetika ny liza tsy mahafiky malagasy fa amin'ny tokony elana fa tsy tokony elana ny teny mampandroso zany a firenena teny Mauritiana hoe mampiasa ny teny antiky fa teny tsorana teny ofisiana ny azany ofisiana artificial intelligence somary ratsaratsy kely somary ratsy alonga malo somary tapahantsika kely iny fa somary mila maka réseau kely angamy ianao fa ohatra somary ratsiratsy kely ny fifandraisantsika teo azoko tsara be maro ny tena misy ny vobolana ofisialy mahatika tsy ampy ny vobolana malagasy efa eo manoloana ny zavatra misy ohatra dia eo koa ny Mauritiana izy dia tena hoe manana teny inona mety mampitakare olona ihany izy aloha fa hoe teny lesy tena amitsy fi mandroso ka ny teny io zany mety resaka mampifandray izy amin'ny fampandrosoana zany raha azoko tsara fa mbola afaka miverina le olona teo raha ohatra hoe misy fanitsina kokoa amin'ny zavatra tiany ambara lasa ihanytsika sady miandro ny mpiantso misy ny teny malagasy ataoko farangososona le teny vahiny misy atao hoe code de lancement fa teny malagasy alohan'ny teny avadio impito izy izy nytao aloha ny lela vao miteny zany hoe rehefa iandry olona itentsika mianakavy eto amin'ity tany lazanyity dia mihira fanjakana sy mpitondra fanjakana raha miteny ve zany ny mpitondra fanjakana sy mitompona ndraiky mpanjakana mamadika ny lelany impito anjaratsika miara-mamaina mahatonga an'izay fanamarena ataonao Razafiarson zay hoe
ndandre misy teny tsy voahevitra tsy anjara lenora zaferson zanaka vo rayranorana fomba fiteny a no itsara atao hoe ray aman-dreny satria natao hoe mpitondra fanjakana indrindra fa ny PRM sy ny membrany gouvernement natao hoe ray aman-dreny anatrehan'ny firenena fa misy antony a lavaka be a matoatsika migorisa mienjerany amin'ny farany gisitra indrindra sy nonona indrindra rahatany nefa faran'izay manan-karena indrindra satria io teny io tsy najay dawary efa misy antso voninareo mbadika eo miaraba tompoko nanao ny anao tapaka ianao tsy maintsy apetraka manao ihany satria isan'ny tanany sainy marina be adevitra ary efa nisy akisambosambotra mihitsy fampitanana aponja vonjy maika nda raha base tuliara satria rehefa resaka base tuliara anao dia eo aloha zany hoe misy fampiasam-bola eo misy orinasa vahiny eo misy arena ekibony tany eo dia misy arena ekibony tany moa zany dia eo ny kibo dia eo ny tany dia misy tany zany eo dia misy fiolona eo zany voakasika voakitika ny tontolo iaina moa zany efa tsy resahana tsony ho anareo anatin'ny V3MT manan-kevitra ve nareo tokony ho trandrany izy io misy fipetra tokony ho raisina meloa misy fifanazavana fifanakaloka zakevitra misy dinidinika aloha inona ny hevitry ny V3MT raha ohatra ka base tuliara satria raha ny fitondram-panjakana mijoro aloha zany dia hoe eo ny tondra fampanso napiditra vola be amin'ny kitapom-bola mpanjakana tena manenoneny be mihitsy zany raha ny ataontsika tonom-bola ao ambadika lisy le verina hoe asa horonina ia ny fitrandrahana reny-pirenena breziliana anankiray mpitondra fanjakana fa raha tapony tany aminy namorona ny vaombolana atao hoe extractivisme zany hoe fitrandrahana manimba na inona ho lazainy manam-pahaizana baka plus 25 rehefa hitrandraka rena kibony tany dia manimba foana fasorohana ny fanimbana faobe dikany a mao anatin'le tokodiny eo amin'le data ny tokony ho kitihana ary tena mila kitihana izay tsika vao mikitika ny resaka arena kibony tany satria ny arena kibony tany a ressource non renouvelable mialatsiny foana amin'le teny mifangaro a raha ny tokony ho izy mantsy tokony teny malagasy rano raitsika fa sarotra aty anatina fiainam-pirenena tsy fangarony ny teny fa elana tsiny ka raha ohatra ka atao fampihavanam-pirenena raha isika ohatra misy atao hoe foko mikea mety vitsivitsy izy a fa tsy nisan'ny olona ny saina ao anatina foko fa samitsika manaraka fiainam-pirenena io raha miteny hoe le foko mikea efa atramina taona ny vadibadika zay a manohatra ny hoe simba ato anaty alato a ny ala onko ny fasandrazana ny asin'ny tany ny ason'ny olona ny biby voajanahary tsisy mpanana ao anatao foko 20 ve ny foko mekea zay le toko voalohany ao anatin'le data le fampihavanam-pirenena dia mienjera tsikelikely makany amin'ny tanatoatra makeo amin'ny fanadiovam-pirenena vao ny firenena zay vao fanjakana zay vao ny aim-pirenena ka aim-pirenena miverina makeny amin'ny fampihavanam-pirenena mamiasina le tany ve tsika tena mino marimarina ve tsika fa tsy zavatra potika mihitsy miady hevitra be 10 metatra io dia efa voatrandraka ka raha zay nitenena an'izay ve tsy tonga dia niarana hitamasotsika dia ohatra trandrana 10 metatra atao andromasom-pokon'olona dia ndana miala ny fanjakana azo atao anatin'ny lavaka 10 metatra le arena be nampitabataba anazy a ny vola tsy fantatro a ny antoko politika nantsona indrindra fa mimpanohatra ao anatin'ny mpanaramason'le fiainam-pirenena sy ny sehatra maro samihafa ny société civile sy ny rehetrarehetra hijery hoe rantrandrahana lesa zay menomena sy ny fandroitan'izay a efa tokony azo tao anatin'le 10 metatra ny tenen'le ministra ve le arena tedaviny dia le volan'olona efa lany sa mbola tsy lan'ny fanjakana le izy a ady hevitra be io a fa ho an'ny feo an-tany a tsy famezakasina ao anatina fampihavanam-pirenena tsy mpanao politika no ampihavanana fa tsika raha manontolo ny laza fanazy fahaleovatena tsy 20 fotsiny a ny foko satria ny foko meky avo mipotra fotsiny ny singa tany anankiray a any amin'ny faritra atsimo lehibe a misy antoliara tsy ao anatin'le foko 20 akory le foko meky a tsisy mikitika efa misy antso indray volona ambadika ao raisiny anao miaraba toko Salama. Lasa nambalina kely radio. Nawa.
miaraba ny vahiny miaraba tompoko tantara ngamba ataoko aloha aneoko hevitra ya za io zany tamin'ny taona 78 ny afaka CP rehefa izy teo maternel zay fa tonga CPM zay teny zay maternel fa tonga CPM teny frantsay zany nataolay fa rehefa niditra T6 zay patonga ny film zany T9 tsika gasina ny anaralay tena raha be tam'izany satria tena nianatra ny teny gasy mahitsy zay fa le izy rehefa mandeha mianatra nandeha fotoana voafehy le teny malagasy fa rehefa voafehy am'izay le teny malagasy tonga atao amin'ny teny fa miakatra seconde am'izay arak'izay teny ke seconde zay teny frantsay nay natao rehefa za nanao an'izany tapa zany mitovy mihitsy fa tena sahirana anao nama sahirana ianao le tiako tenenina de zao tena miray saina amin'ny vahiny am'le teny malagasy fa ny tsy raisako saina am'le vahiny kosa nefa de le fitenenana hoe tsy androso maintsy ntsika raha tsy tena mazaka teny malagasy io tsy mety ao anatin'le mampisatra le fandrosoana le tsy fampanjakana le teny malagasy fa ny ahy zany tena lebebe kokoa ny ahako ny zavatra resahako le fiarahamonina malagasy mahitsy mila verina amin'ny laona ikasitrao anatiny zany ny teny malagasy za zao anontany anao hoe inona zany atao hoe teo le terme nampiasaina hoe maninona ny tany manaza ny tany zay tena nampiasaina teo ambaza atao hoe inona ny dikan'izany satria ia somary efa eo apoditra le tapitra moa ny seconde amin'ny tempo anazy no mipetraka le fanontaniana fa ezahana ho raisina ihany ny mahafirenena amin'ny firenena tsy ao anatiny ny atao hoe tany nefa ny aim-pirenena ao anaty tany io zao manomboka laniny teo ambon'le tany de hitrandraka ny eo ambany tany tsika de misy mandaha mafy raha tena tsorona zany fitrandrahana io de miteny ny olona hoe avelao aloha ao satria laniny saka fotsiny ny trondro raha tonga de efa tanina ny resaka laniny saka fotsiny ny trondro raha ohatra hoe sokafana ny vilany ny mpihinana tsisy mihinana ny zazamambe vavy malagasy ny taranaka fa laniny saka ny trondro ka elana tsiny am'izay fomba fiteny zay fa za tsy mercenaire politika tsinona fa tsy maintsy zay malaza anazy de tenenina fa ao anatin'ny drafim-panarenana de io teny io raha kalazany fa 5 taona zonany fanaovan-tenitsika nisy fotoana raha samy mataditsika naraka fiainam-pirenena nisy sekoly majinika petite section kely de kely ny hirany filoha-pirenena teo akaikin'le ankizy majinika de rytany ray zay malalala na de me daholo ny ankizy amin'ny mahazaza anazy ary tena lasa enjana be paritaka be tamin'ny paritaka tamin'ny tambazotra serasera le izy filoha-pirenena eo akaikina kilonga maro be nameny tablesy tsy haiko tosika inona daholo de nanao tanindrazany malala de virgule ny faingo taorinala izy nananananana anankiray raisiko ohatra ao anatin'izay teny zay satria ao anatin'ny mahafirenena ny teny de ny saina sy ny hirany asorika elo aloha ny tafika de nisy école tsy nentina nanao ny famerenana ny refrain le hiram-pirenena le école satria tahina orzanahary nao anatin'le famerenana nle ao anatin'le hiram-pirenena ny vatabeany misy toko anankitelo indraindray ny tena manongo tena satria député raha tsy mahalala hoe firy ny toko anatin'ny hiram-pirenena
misy teny malagasy ary matetika io na ataontsika hoe lanonana ara-panjakana ary de ray ihany voalohany ihany de betsaka ny tsy mahay akory ny andiny raha ohatra zany atao hoe tany saina fa tsy raina tsy mahay an'le andiny roa farany ny tena indray mangovitra sy mitady zadadidy lezy nefa manao tsenjerany ohatra mihinam-bary isan'andro amin'ny maha hoe olom-pirenena tompona andraikitra fa zava-doza ary ny fotoana fananganan-tsaina ary de tsy tsapan'ny akamaroan'ny olom-pirenena fa tanteraka zany tsisy manajany hoe mba mitsangana mijoro mahitsy mandrapavita an'ilay hira-pirenena fa mandeha tsapa zany tsy anala kely etsy amin'ny amin'ny arabe mifaleovatena amin'ny fotoana fananganan-tsaina tao anivon'ny commune urbaine Antananarivo de mpampaneno Anjomary ary hoe maiky zay te andeha zay ny sinitsisa miazakazaka ihany le mpivarotra any masambosa mitondra vitra mandehandeha nefa ny hira-pirenena mandeha zao le izy zao le izy le tolona ny lazarazafy sao ny tamba be any olom-pirenena na praisiny andraikitra na mekody izy sorana anazy satria tsy misorona izy hatramin'izao fa raha isika ohatra atao hoe devoir la maison izy ny fomba fiteny samy mandray noty sika inona ny elanelany raha mitsika olom-pirenena satria misy zavatra kitiako mahalenao zavy arso andro indray am'teny amin'ny olom-pirenena andro indray am'teny amin'ny feo an-tany amaviany amin'ny rafitra fototra anay ihany koa fa misy elanelany lehibe de lehibe fanao tsy misevaratra natao hoe hira-pirenena sy hira ny firenena ndray misy niny ndray tsisy raha amin'ny anglisy moa de hoe ndray misy note ndray tsisy zany hoe ndray manda ndray tsy manda fa io ny zava-doza ary za malina za miaya fa nisy fifamatorana lalina tamin'ny mpanjanaka sy ny olona nanao andatabatra hoe ameo amin'izay faleovatena ny firenena malagasy misy antso voninareo Mathieu de raisina anao miaraba tompoko eny ary miaraba tompoko za tsy de malala firenena sambo atao hoe resaka fampanotry araha an'izao tsy zavatra misy zao zay mbola mampiasa amin'ny teneny akaireny mafandany tonga ny fahafahany ary manipetraka fitondrana an'ilay matoram-pirotra de mezahana hoe azotsipitsena hotsikotsy président fatao mandeha ihany ny firenena fa nefa ny raha tsika nahita mety mbola tsy teraka anao na hoe efa tery fa tao anatin'ny fahatrana lalina koa ny vavakatony farany de voatery hoe nanala azy dikan'izany de zao zay fitondra fanjakana zany tena tsy te hafavisy fa tsy Madagasikara ny fanjafantrony avohatra fotsiny raha izao mpitondra tsika zao mpitondra tsika ngamba tsy nandia tanimbary raha idingana akory mahafantatrany hoe manahoana fomba fambolena vary manahoana fomba fambolena mangazo manahoana fomba fambolena miakapoleny zay fa raha tomoanana fotsiny nkely famboleny tena miteny aminao fa afaka manavitra be Madagasikara mampatsenitsiny na lie arena kivony tany ianareo avaro ampianarana tsy mahay ireo afaka misehatra amin'izany azo atao mampamisao Madagasikara miresaka nareo firenena sony tena manaiky an'izany satria misy moke tsary mahiteny anglisy aby fa manamboatra fitaovana izy manitsika teny amin'izay zavatra atao rehetra de azagaga raha mandosony io itsika rehefa tsy mianatany ampianarana de tsy afaka mahazo ny teny frantsay na teny anglisy fa tsy misy manao hoe tena tokony aza amin'ny Malagasy an'ity teny tia ho an'ireo olona azodiniana ny fivoarana zany tsy voatery hoe tena tsy maintsy lasa lavitra ianao ampianarana afaka amin'izao fa misy mety fanjainjeretireo de misy tapitra moa le ampaham-potoana miezaka ihany tsika mpiantso aloha hoe mba miezaka mamitana lizy ao anatin'le roa minitra eo de mba ana satria manjary sahirana koa ianao zany ao anatin'ny indrindra fa niafa mba te hiditra dao ary tompoko mialatsiny nisy rijanteny teo ambanin'ny soratra teo hoe République Madagasikara intelony ataona raha diso mazanaka ana de eto anao zokolabe anintsy sy ny mpiantsehatra atao hoe ny tompo-pahefana ny rafitra fototra ny miantso atsika ireo amena asina amena lanjany
tamin'ny voalohany le izy a mbola atao hoe amin'ny fomba fiteny baika hoe mbola bandibandy kely a mbola zaza tanindrazana tolo-pivotana fahafahana ny fahalalako an'io teo amban'le soratra hoe république Madagasikara nisy miketika le izy a mpanao politika le miketika le izy a tanindrazana tolo-pivotana fahafahana le izy a de nelany ve mandeha ny fitsapakevim-bahoaka sy ny fikitikitina constitution lalam-panondrenana lalana ho fanondrenana no miteraka lalam-panondrenana ary ny olo-kendry dama maly eo mahay mirahirany zany to anatin'ny zavakanto sy mampahitantarany be da be amin'ireo olo-dehibe ireo fa nisy nikitika indray le izy de tanindrazana fahafahana fandrosoana mbola hitako indroa aloha ny fahafahana satria ankalaza ny fahaleovan-tentsika zay maleo tentsika ny dikan'izay afaka ny dikan'izay te malagasy io fa ny fahatelo amin'izay a anjaratsika no mijery tsara sy manaraka fiainam-pirenena nisy nanongotra amin'izay le fahafahana indrony sesy teto tsisy nasananaly eo a fa ny olona nitondra ny voambolana hitondra fanovana ao anatin'le teny a zay rijanteny lehibe misy ny siglation emblème ny tandrokombo ny aloalo malagasy a de misy olo le république Madagasikara de tsy nanala le fahafahana de tsika miara-manaraka io nanomboka teo nanasorana fahafahana ve fahafiry ny firenetsika satria le ny solony io ankehitriny de lasa fitiavana fahadimy ambe mpolo taona ny fahaleovan-tentsika le fahafahana mihitsy ny amin'izay ny ala rehefa ny betsaka ary ny lehibe ny taranaka satria 30 millions d'habitants tsika zao a lany ny aomby lany ny maitsomaitso ady saritaka amin'izay fitrandrahana manimba satria ny volamena sy ny fasimainty tompoko tsy mitovy amin'ny ovy sy ny voatabia sy tongolo ambolenaka hoe aprimo ny folklao de atao masom-bolo rehefa voatrandraka daholo fa source anao renouvelable amin'ny renakibon'ny tany de lasa fitiavana tanindrazana fandrosoana nakaiza le fahafahana inona no mitenaraka amin'ny fandrosoana inona natao hoe tanindrazana iny ary anaraka iny tsika eo zany teknisiany manaraka doka kely vitsivitsy de manohy ny fandarana orin'izay mbola manohy ny fandarana tsika mbola manana minitra maromaro erahana amity maraina ity miaraka amin'ny vahiny Léonore Razafy Arson resahana sy ny verimberina teo mo teny sy ny lanjany eo anatin'ny atsika hoe mahafirenena ny firenena iny tokoa iny mety mazava-dehibe ny hoe fiovaovany le ataontsika hoe firafitra ny teny ao anatin'le targeta ny firenena le devise moa zany matetika io teny telo zany no mandrafitra n'le izy amin'ny akapobeany eo amban'le soratra république Madagasikara na le ataontsika hoe fahasary famantarana ny emblème misy hoe satria izay mandrafitra lalatsaina vely sa mandrafitra ina tena mazava-dehibe an'le ny zava-dehibe a ray aman-dreny be reny tao izy fifolasakorazana ozy fomba fiteniny amiralalatsiraka sarina angasilefina ny tako teo mbola nandaitra ny vola 20 sy 20 tamin'ny fotoan'andro mbola manakesany am'izao fotoana mbola voalaza fa zany hoe tsisy mampiasa very any ino izy izy le hira tsisy tsony zany satria raha izao fitsokan'ny rivotra zao a de isy mpanao politika mety mitondra fanjakana na mbola eritreritra nitondra fanjakana hatrany amin'ny 2028 a manomboka amin'ny 2028 miakatra makany a ho lasa ravim-bola anankiray a 100 000 ariary fa tsy 100 000 francs tsony 20 000 ariary io mangamanga io tsy haiko na ho mangamanga hijanona mangamanga koa lokony satria rizanteny ao ambany soratra république Madagasikara tsy misy fitsakahan-kevi-bahoaka zany zao anatina rizanteny malagasy a voambolana tsy de faheno fa ny feo an-tany no mitondra anazy satria ny fisitriana tany ambany ravikazo fa mba hiakatra andray micro amin'izay anay anay avy any ambany volo a mba mivohatra tatsaha satria 5:20 de izahay ka ny feo an-tany a raha mametraka ohatra ny atao hoe melanjany ariary a tsy fantatra izany euros dollara tia manara-penitra ty amin'ny fandrosoana zany fa maraka amin'ny fanatontoloana ihany anay fa code ny ariary aty amin'ny feo an-tany ao anatina teny hoe ariary a efa firenena saim-pirenena zany ao anatin'le toko 5 a misy fanalavana anazy ny ariary ary rika iombonana anarenana ny rafitra ifotana
zay ny fanalafana ariary eny amoronanareo fanavana daholo izy ariary ny zavatra miforona samihafa satria ny anatao anatiny hoe loha samanginy ianao a misy bitsika misy taloha raisitsika ny antso ary de toizanay ny fanazavana miaraba tompoko salama miaraba tompoko taverina kely ndray a ndao ary jerena kely le fanehoan-kevitro teo le hoe fiarahamonina mihitsy nanitiko hoe tokony alamina mihitsy satria le fiarahamonitsika malagasy tena potika satria hoe te alatra atao lapaty nefa zany razana zany amintsika malagasy zany tena manana lanjany be fa tena potika le de any am'le fiarahamonina zany nefa za mijery a tsy mila fanjakana rasana fanjakana zany fa mity izy teo miaingany ny tokantrano tsirairay aby zany sady any zany tokony asina fanentanana hoe ndao tsika iverina am'le maha malagasy itsika zavatra petraka voalohany indrindra ohatra raisitsika ohatra hoe ny fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka ary ny ino zany fifandraisana zany aba communication e zay so zavatra anankiray tsy mila indrasana mizanizy zany fa mila fanentanana ihany kosa mila mahatsiary zany tsika malagasy tsirairay avy andray ohatra aminareo fotsiny resaka demokrasia tsika malagasy manana ny kolotsaina eo amina resaka fifandraisana fifampiresahana rehefa tonga nefa le demokrasia fa azamon'ny olona le demokrasia nanompandrakoto ary zay le demokrasia azonareo kama le tiako tenenina am'le hoe mila le fiarahamonina fa rehefa milaminy fiarahamonina io mivoaka ho azy mahamalagasy atsika io vary so tompoko sora tompoko zay ny fanahitan'ny olo-pirenena ny zavatra ny teneny rahalavana taranaka malagasy teo tafiditra ao anatin'le toko 10 ao amintsika feo an-tany ianao mandray anjara miantsehitra mandany crédit io tompoko no atao hoe feo an-tany fa za malenora zaversona en tant que citoyen responsable miezaka mandrafitra n'le zavatra mba ho aravina ka le toko 10 averiko indray le fampihavanam-pirenena fanadivam-pirenena de ny firenena ny fanjakana sy ny aim-pirenena ka ny famerenana ny asan'ny tany ny asan'ny maolona ny sehatra rehetrarehetra zay vo foana daholo ny rafitra tsy izy ny système efa loha rehetrarehetra zay vo mipetraka no fampandrosoana raha ohatra ka isa fampandrosoana malagasy ray manontolo no mitsangana ny dikan'izay vo teraka fampandrosoana fa tsy teraka ho azy am'izao tsisy lahany amin'ny fomba fiteny eny ary efa misy antso vonina andreo matio miaraba tompoko za ihany le faniazo teo misy adisitily le fanajana mamalagasy manajanareo amin'ny studiolo eny tompoko fanatsy saika tsika moa miresaka an'le hoe falalapomba mamalagasy sisy amiko ngamba ny teny zava-dehibe de miverina any amin'ny ministeran'ny fampianarana le ankehitry manokana aloha hoe any mihitsy aloha no avozina tanteraka ajoro mihitsy mamalagasy amin'ny ministeran'ny fampianarana satria takona de takona mihitsy ny ataontsika hoe ny fampianarana mamalagasy any fitsaka ny sekoly any fanampan'izay manareo aina manjery kio tokony amin'kio tokony moa zany fa hoe tena tokony mana iezaka mihitsy nareo mba hitondra ty loha hevitry nareo ty fanakatsiny ty satria natorofoko an'izany raha mijery tele mieny radio bana de miteny vahiny tsy hoe miteny vahiny akory ny ratsy amin'ny fifampitaizana angamy mba finkely hevitra zay mba tiloapisain'izay manarakarak'izay tsika efa tena lataka ny finaimimainty ny ataontsika hoe fanandevozana ara-kolontsaina sy ny karazany ny filesaratsaranasitsika raha mampianatra tsika na hoe miteny raha-bazakely mama tsika ngizy amin'ny mama zany neny ny teny gasy daty ny teny gasy ny papa na papa ka io
mba ohatra hoe fianakaviana kely manareo atotire mahalala mba fatatra dia dia nisy atotire sekoly manampy ny mpampianatra rehetrarehetra eto amin'ny tanytika daoary resaka be izy ny any amin'ny hoe ny toeran'ny fanabeazana fampianarana zany isan'ny hoe endrikendrika vaolana eny zany resana zany anavotana an'ity zavatra ity raha pitsika kely zany zokorahalavana mpampiatrano tonga dia miorikototra mpanao politika satria ny avaty amin'ny feo an-tany zany efa nandrangaranga nanomboka tany amin'ny 2024 ny zahana hoe ajanony any aloha zany fa tsy vita raha tsy mila raha okitehantsika ny famomezana asina ny vatona atao hoe vatona sonotron'ny tany amin'ny ainao anjerimanontolo satria misy provinsa enintsika mana université enina raha ohatra ary ny mpianatra avy eo amin'ny DEX alaina certificat de bonne conduite ny avy any fokotany sy ny foko misy anazy tsy rehefa na notiny dia amoahana folo isaky ny province ireo amoaka ny andrafitra ny lalàna ho fandroana niteraka lalam-pandroana dia bekarany amin'ny parlement verina ho azy ny lafa ny asin'ny fampianarana ny anlanjany any teo université malagasy miverina daholo zany rehetra zany lasa député le vatona sonotrony tany sady mianatra izy no misolo mivava ny vahoaka any amin'ny faritra misy anazy rehetrarehetra foana ho azy zany atao hoe fitsinjaram-pahefana zany fa fitsinjaram-panorenana avy hatrany no ataony foana ho avy foana ho azy ny atao hoe fitsapan-kevi-bahoaka na référendum amin'ny teny vahiny fa fitsakan-kevi-bahoaka no entiny avy hatrany ao anatina teny miakamidina dia izy no mandrafitra anazy be da be ny elanelana kilalao politika ho foana ao anatin'izay rafitra izay raha ohatra ka izay fotsiny kitihana lava be ny momba an'izay fa taridresaka moa zany fa be da be no fongana ary be da be ny very finanana raha ohatra ka kitihana fotsiny izay lafa fampianarana izay satria zavatra ianarana any ampianarana première guerre deuxième guerre montée de fascisme colonisation histo-géo fa raha itenana hoe inona ny dikany tongotra akavanana ny batainy amelorana ndingana tokonana tsisy nampianatra zany eny ary aonay ny antso manaraka ary miaraba tompoko salama miaraba eny tompoko asika amin'le loa hoe amotra papalatamady any tsy vitan'le loa hevitra be fa mba tetetery fotsiny amin'le alahely ay resaky télévisama ty raha tena mampalahesa tena verina amin'ny adalany ndray izytiko ady folo isan'andro zany madimy atoandro adinidimy amin'ny alina tena fitatsony tirangava dia iny mbaza te fa seka mba hanafisaky mety malagasy vatolampy rety rehefa tsy metsika nareo ery malagasy vatolampy dia angevolona fa mba manangy aby mavesatra teny aty andaotsika mba eritreto reto fa reke atony daholo zao zavatra etrona mbola tsy dia rehefa faktirinareo raha mieny zany rehefa ady folo isan'andro nefitsika tsy miteny ividy mpanafody jereto fa miakatra isanazy fa magana zany tena mpanan-karena marina mividy mpanafody rehefa tsika maitra le miasa n'le saina ady malagasy dia miakatra fa tsy fanafody fa io anefa miakatra hatramin'ny 2027 sy mijanona mandraky ty androava tsisy miteny le malagasy vidim-piainana moa zany efa manaraka e foana raha tsisy miteny dia zay nametrahako an'le anarana malagasy hoe malagasy vatolampy mitenena fa angereno vorona eto tsy tena efa raha efa izy moa zao fa mangery mba tokosokoa no tairina any amin'izay izy rangamba hiala fa tsy angery lava eo zay malagasy fa mahereza fa zafady fa tsy de nitatra loha hevitra efa izy zany ka loha hevitra zany ka ao anatin'ny loha hevitra zany fa tsy manenina mihitsy fa teny amin'ny fony olona miteny ny alahelony zany hoe resaka doléance misaotranao raha lahavana mba alobatantsika amin'ny fotoana mamety anazy ny mahatonga atsika ao anatin'ny atao hoe culte de médiocrité amin'ny fanjakana misy amin'izao voasantsika zany mampaneno lakilositsika amin'ny atao hoe décrypté ny code manaraka ny malagasy manaraka ny gasy fa sao de veriny mpanao politika matory feo an-tany mahita an'izany hoe 3w.org.fr zany le fampanenena lakilosy aloha teneniko zany hoe nisy velo rano vato fototra velo lainky zay le 3w dia ny org.fr organisation frantsay mitsopihako menamena io zavatra io satria nangatahany feo an-tany apeka teneny le izy fa hitatsika ary dia zay no anaovana sonnerie
alerta hoe manaraka ny fiainam-pirenena io malagasy io fa tandremo ary efa akaiky ny farany satria misy fetra ny zavatra rehetra ny organisation frantsay itsika mirahira maly sy androany atsangano ny saina de ozy izy ny olona saina fotsiny ao atsanganay de ozy izy sany nenay mainty de sasamane zay tsy hirany era-pirenena io fa tsy izy io eo manko le olana hoe lasa manadaforakotiny rina ny teny hoe ovainy era-pirenena tsisy lavana miaramila gasy ny raisina la tamin'ny vozona akanjo izy rehefa maty izy zay vao raha malalaka verina kely am'le hoe misy fanentanana zany zao amin'ny hoe fitigiran'ny fahaleovatena fankalazana moa zany ny tena marina kokoa niveren'ny fahaleovatena de hoe misy fanentanana atsangano sainam-pirenena de zay anangana saina efa naisa lasa le hoe le lanjan'le sainam-pirenena mihitsy igny zao lasa hoe saina fotsiny mitovy avo aminy amikazay sy le hoe lasa hoe ohatrany hoe ahoana re zany mari-pamantarana mpitondra ve le izy eo sa hoe ahoana satria itsabadika hoe firenena le resahana de lasa mifangaro am'le tanao zany le izy de lasa hoe le asina sy le lanjany hoe sainam-pirenena mihitsy zany zao nefa miova no fahatakarana an'le izy raha vatanina zany ny sainam-pirenena mari-pamantarana politika am'izao tonga de zay nazahoan'ny rehetrarehetra anazy sy ny afahatarana anazy satria loza be zany hoe olo-pirenena tsy mety manangana saina zany zany raha ohatra hoe tokony misy lalàna raha ohatra ka tena voniny nanarinatsika ao anatina drafitra tena tokony hoe raha mivoaka ny varavarana fotsiny zay ka de izy retsy olona tsy manangana sainy retsy de anontany io ny antony ka raha ohatra ka mifanitsy ny fanohitenana fiandram-pirenena ny tsy fanangana-tsaina na mifahamatika amin'izay manohitohana ny fianandriana-pirenena ny fanangana-tsaina satria lasa politika le saina de tsy mety manangana amin'izay le gasy ka iza ny diso miara-diso rehefa tsy samy mandray ndraikitra zay ny valiny zay no izy eny ary reo misy antoloha de raisitsika izy miaraba tompoko miaraba allo miaraba tompoko eny tompoko salama tompoko salama tompoko tena firariny rangahy le jiro tena trop be le jiro tena trop ohatrany hoe tsy aty-andrenivohitra zany tsika fa tsy haiko hoe aiza ny toerana misy atsika fa ohatrany be be zareo atao angany atao tena mandreraka be le jiro zahay zao zay aty tatarika tamin'ny dimy sasany jiro ny tapaka de tamin'ny 5 vao miverina de tapaka indray io amin'ny telo de amin'ny enina sasandray de amin'ny alina tsy haitsony tena mafijaly fa raha maheno ny tompony andraikitra de mba mandray fa fanapahan-kevitra nareo fa tsy zay tianareo atao akory ny atao aminazy ty de misaotra betsaka tompoko eny tompoko misy fetraikany ao anatina fampandrosoana satria fampandrosoana maingany fotony ny fitsinjaram-panorenana ny tsy nisy hatramin'izay misy mangataka moa teto ary tsy nety nandeha mihitsy le izy tao anatina fanorenana fotony satria tsy mety mandeha fanarenana fotony tsy mety mandeha ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny fotony satria tsy misy ny fitsinjaram-panorenana ao anatina voambolana malagasy daholo zany fa ny ranabaviavana teo raha ohatra sika ka vahoaka ao anatin'le code le hoe 3.fr vanina vonina velona ny orga ovaina ho rafitra gasy niteboka anankiray farany ananatsiny amin'ny fiteny baiko fokon'olona responsable zay ny 3.org.fr raha ohatrtsika ka vonina anarina ny firenena zay vao hiala zany ahaitsika amina fijaliana amin'ny resaka jirama zany satria tadidio fa 35% maximum ny tableau ny mpanjifa au niveau national la nation teneny keo misitraka ny jirama zany eny any ambanivohitra be da be million rural mibetsaka indrindra tsy misy jirama zany ihany ka maninona jirama tsy misy mpifaninana ohatra mpivarotra poulet de chair sy fripe retsetsena tsy misy mpifaninana aminy efa maty antoka misy sifra hitako tamin'ny alohan'ny fipetrahany zao fitonana vaovao zao perte 166 milliards d'ariary ny jirama ary tena fanontena mipetraka raha mpanao politika ny Léonora Zafiarson efa elany nampanao audit efa elany nampanao enquête izy daholo manao kolikoly inona nataon'ny olona mpiaron'izao mpanjifa lasa mahazo poste any amin'ny jirama dia
dia androany ny mpanao politika miteny nahazo seza dia miteny atsangano ny saina dia tonga dia mandany be somara zay tsy ianao a inona ny mahatonga ny fifangaroana an'zaykatra ohatran'izay satria ny fanjifana lasa kilalao politika satria fanjifana ny herinaratra sy ny rano fa kilalao politika nazatra teto a dia ny PPN foana nisy mpiariny zo mimpanjifa fefa mimpanjify zany mitsangana zany ary code zany aty amin'ny feoantany a la TVM RNM zany ny RNM rehefa nandinika malagasy zay ny RNM dia ny TVM dia aleo tantanany Valalabe mandra ny malagasy sarany enary misy antso ndray voninao mba teo miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko marina tsisy azo lavaka le zavatra rehetratika firenena ty zao ato tena tadidiko tamin'izay mbola kely andro hoe 1er juin ofaopany le tena firenena malagasy raha izay firenena petrako amin'ny vahiny fahaleovatena moa malio lao ambara mitian'izay na ny ray amandeha nitsitsika ivavahana azy tsy manisy aky atao hoe teny alkoazava zany de eo ihany koa eo amin'ny fanabeazana tena any amin'ny fanabeazana hitako tena hoe osana hoavana mahatonga nylay hoe filindran'ny filamina fiaramonina mizao satria hitako hoe sombaina amikotraka zany le fiaramonina malagasy de zany hita zany a eny amin'ny fiaramonina rehetra zay nanao hoe le kolotsaina tsika mihitsy zany a mivoaty ka ona malagasy ray erisety ray ary araky le tianareo teo hoe lasa le politika no tonga ilay fatony firenena eto firenena ary tsona tonga le izy hoe trano vahoaka malagasy ankehitriny tsisy fiterena zany io raha ohatra ka ifanierety tsika tsisy fiterena zany io fa tena fitanam-pony malagasy io matoa tsy manangana izy na manangana izy tsy ifanitsitsika trizay ko eto zany de za hoe mitany any malagasy miteny amin'ny malagasy ia le fanontanianao raha lahy de hoe maleo tena avetsika tonga de le malo miala fa leo ny raisiko hamaliko azy leo le gasy satria ny tenatsika manakasy tsara le tanindrazantsika ty ny tenatsika fanjakana ny eta ny tenatsika nefany a misy olo anarana misy voambolana tsy haiko karazany folo zay ny hitako eritrereto hoe ray aman-dreny faratapona teo hoe filoha-pirenena ny PRM président républicain Madagasikara fa androany a république fahafiry tsy raharahan'ny feo an-tany mitady apoka hoana ntsony hoe république fahafiry zao épisode afiry film io fa zay vao nisy folohan'ny république mahazo anarana 5 fito valo sy folo zay vao misy tompona andraiky mpanjakana mitondra kitana mahazo anarana 3 efatra 5 de taiza zany no adimy tanteraka ny atao hoe eta égal ray aman-dreny indrindra fa ny PRM lasa adimy tanteraka ankehitriny amin'ny alalan'ny fomba fiteny sy ny fomba fijoro sy ny fiandrianam-pirenena ny mahafirenena firenena hoe izy zany nitadidiny gasy farany ray aman-dreny raha ohatra hoe eo ambonin'io seza io raha ivokatsy amin'ny aéroport izy a de tsy maintsy teny petraka dia antaniny rafitra fa efatra zay mbola tsy foana aloha androany fa ho apetraksika amin'ny toerany ny asan'ny mpanao gazety mipetraka io président république io a dia asain'ny mpanao gazety miteny tsisy tsipitsipininy zany hoe mpanao gazety ny anina maketsy na ianina tsy mahazo makeo a fa tonga de midony eo io resaka io midony eo io afatra io midony eo fantanina io alohan'ny ivoahana eto monsieur amiry latratsiraka misy zavatra tsy milamina ny akongo aza vao ny hevitra ao amin'ny
filoha faratapo ny tompona andraikitra fanjakana sy ny gouvernementanao tsy mivoaka ny amilalantseraka tadidiko tsara tsy mivoaka ny aéroport zafy Albert professeur raha tsy mazava migasy ny zavatra napetraka nampiterasera be mbola tsisy Facebook tamin'izany tsy sinina ankehitriny tsy fantatro ohatsiny hoe misy ray aman-dreny ve no tapilohan'le gasy anaovana anazy dia misy zanaka ve eo ambany tongotry le olona mpitondra fanjakana ao anatin'ny teo eta zava-tozy zany ny fotoanantsika io zany tena fa tonga eo amin'ny fetra farany zao lenao zafy arson tsy maintsy amarantsika io zany satria rehefa amarana tsy maintsy hoe ka inona ary ny vahaolana zany manoloana zany rehetrarehetra zany meko anao le ampampitaona farany raha ohatra ka misy afaka fikasika an'izay misy ary tena goavana ary tsy ho vitany roa andro amin'ny fomba fiteniny avy any atsimo ny atao hoe alasahirana ny foezaka sy ny lavitrezaka sy ny vatabena teo io vahaolana ao anatina fanavotam-pirenena satria any eo ny fahavononany tanteraka ny feo an-tany ny rafitra fototra isaky ny zorotrano rehetrarehetra mba tsy hosozana kialahafa amin'ny fomba fiteny intsony manomboka eto ary tapitra ny fisitrihana ny anaty ravikazo fa tsy maintsy akatsehatra tsy akijanona mandra-pahitantsika ny mangirana ao an'ny tandrazana fiteniko ilay izy makasitraka sahady mimpiantsehatra rehetrarehetra nampanao politika izy ray aman-dreny ampana ny FFKM ny société civile ny vatona sondrony tany ny adilam-bato rehetrarehetra ny manamboninahitra officier supérieur sy officier général eto an-toerana ny anteamineran'ny olobe misy zany ny anteamineran'ny ray aman-dreny aradrazana rehetrarehetra ny fampiana amin'ny feo an-tany ary ny fintina ao anatina drafim-panarenana misy toko fitomen-dalana izy dia lapa daholo no fametrahana ny code rehetrarehetra ao anatin'ny fitomen-dalana anaovana ny drafitra ny fanarenana firenena hoentsika amin'ny fotoana mahamety azy io fa ny atao hoe lapa tsy avoloana mbotsiroatra hitondrana ny olona hovonoana rehefa raikitra ny tontolo politika tsy milamina zay vao mandeha ny hira-pirenena nosy tanindrazako izay navelanindrazako fa tsy ny hira-pirenena ry tanindrazanay malala ny lapa lasitra no rafitra ho an'ny politika ny angokery ny atao hoe angokery ny olona mbola tsy nieritreritra ny varotra fanahy tsy varotra fanahy fa tena hiady ho an'ny tanindrazana na tiana na tsy tiana tsy maintsy edivana ny fiandrianam-pirenena sy ny tontolo ho amin'ny fampandrosoana ny malagasy sy ny tanindrazana dia ny famomezan-danja ny io ariary io ary rika iombonana renany rafitra ifotony lasitra nao rafitra ao amin'ny politika ny angokery mira firaisankina mankasitraka ny tontolo ny fahefana fahefatra ny rafitra mpanao gazety roa ampizato teboka valo topo radio na mefahafahana niakatra an-databatra ny feo an-tany tsisy antery tsisy fifanarahana ambadika fa tena fo